vaovao mahafaly ary ny hanavotanahy Fanompoam-pivavahana iderana an'Andriamanitra esarovinitoko manome vaovao tena maso Jesosy onirana. Sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falian'ny mpanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira fa fantatry Jehova ny lalany marina. Miarabanao amin'ny anaran'ny Tompo ary faly mandray anao hiaro iteran'Andriamanitra miaraka aminay. Izany salamo voalohany nakanandininy teo izany tokoa no hiderantsika an'Andriamanitra. Anio tsika dia hiresaka kokoa ny amin'ny fanarahana an' Jesosy Kristy. Ka ny mpanompon'Andriamanitra fianarana rahampanjato no hitondra ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Mateo 4:4. Anomboantsika ny fiderana ary dia ho ataontsika ny hira ny feo anay rehetra izao ao amin'ny FBBM 80. Yeah.
Salamo voalohany. Sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaneratsira fa ny lalàn'i Jehovah no sitrany. Eny, ny lalàny no saintsainy ny andro manalina. Dia tahaka ny azo ambolena eo amoron'ny rano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany, ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Sambatra tokoa izay Andriamanitra raha mandeha eo amin'ny lalanao, tsy mandeha any amin'ny lalana falehan'ny mpanota, fa miaino ny teninao. Misaotra indrindra fa ajoronao taka ny azo ambolena eo amoron'ny rano velona izahay, ary ny asanay rehetra dia ataonao lavorary avokoa. Misaotra Tompo. Amen. Sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisaina ny ratsy sy fanahy. Sambatra ny olona izay tsy mijanona eo amin'ny falehany ireo mpanota. Sambatra ny olona izay tsy mipetraka eo amin'ny fitoerany mpaniratsira, fa ny lalàny Jehovah no sitrany. Sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisaina ny ratsy sy fanahy. Sambatra ny olona izay tsy mijanona eo amin'ny falehany ireo mpanota. Sambatra ny olona izay tsy mipetraka eo amin'ny fitoerany mpaniratsira, fa ny lalàny Jehovah no sitrany. Fa ny lalàny Jehovah ihany no sainy ny andro aman'alina, tahaka ny azo izay ambolena eo amorony rano izay velona, izay mamoa amin'ny tena fotony ny raviny kio sy alazo, ary ny asany kio lavoraryo. Sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisaina ny ratsy sy fanahy. Sambatra ny olona izay tsy mijanona eo amin'ny falehany ireo mpanota. Sambatra ny olona izay tsy mipetraka eo amin'ny fitoerany mpaniratsira, fa ny lalàny Jehovah no sitrany. Tsy toy izany ny ratsy fanahy izay akofa ely ny rivotra, ny fitsarana sy ny fiangona ny marina tsainy janonana. Jehovah malala ny lalany marina, fizy no ratsy fonenana, oa ny amin'ny faverezana. Sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisaina ny ratsy sy fanahy. Sambatra ny olona izay tsy mijanona eo amin'ny falehany ireo mpanota. Sambatra ny olona izay tsy mipetraka eo amin'ny fitoerany mpaniratsira, fa ny lalàny Jehovah no sitrany. Fa tsy mba toy izany ny ratsy fanahy, fa toy ny akofa helin'ny rivotra izy. Ary noho izany ny ratsy fanahy dia tsy hajanona eo amin'ny fitsarana, na ny mpanota eo amin'ny fiangonany marina. Fa fantatra Jehovah ny lalany marina, fa ny lalany ratsy fanahy kosa dia makany amin'ny fahaverezana. Misaotra anao Andriamanitra fa ianao no nanamarina anay ka tsy mitovy amin'ny ratsy fanahy intsony izahay. Ny ratsy fanahy dia tsy mahajanona eo amin'ny fitsarana, fa izahay kosa efa nao amarinanao dia tena
sambatra miaraka aminao. Dia misaotra anao indrindra fa hoentinao eo amin'ny fahasambarana tokoa zahay. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Mialo ny tenin'Andriamanitra izay hoentin'ny mpanompony fianarana rahampanjato dia ho ataontsika ny ireo amin'ny FBBM 420 ny teninao Jehova. Fifaliana trany no ahafahana manambara ny ten'Andriamanitra amin'ity alahady 20 ny volana aogositra ity. Ny faniriana sy ny vavaka atao dia ny hoe engany mba tena ho tonga amin'ny fankatoavana ny ten'Andriamanitra isika ary ho zary fiainantsika ny ten'Andriamanitra. Hivavaka isika angataka ny fitarian'ny fanahy masina dia aorian'izay iroso avy hatrany amin'ny fanazavana ny ten'Andriamanitra. Hivavaka isika tompo. Misaotranao izay Andriamanitra raha inay izay an-danitra noho ny famindram-ponao fa mbola novelominao izahay amin'ity marainany alahady 20 ny volana aogositra ity. Misaotranao ihany koa izay tompo fa Andriamanitra miteny ianao, Andriamanitra velona te hanambara mandrakariva ny sitraponao aminay. Dia mitenena aminay indray tompo isam-batan'olona amin'ity maraina ity ary mba tena ho azonay tsara ny teninao, mba ho vonina ihany koa izay amin'ny fankatoavana izany teninao izany eo amin'ny fiainanay andavanandro. Misaotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Asa ianareo raha mitovy hevitra amiko fa tena manan-karena amin'ny hevitra ny teny malagasy. Ny teny hoe afo milolo na manao afo milolo dia entina ilazana olona izay mafana fo, mirehidrehitra vetivety aty am-piangana fa rehefa aveo indrisy mijanona izany firehetana izany. Mamperitreritra fa indraindray misy kristianina manao afo milolo eo amin'ny fiainany. Izany hoe aty am-piangana aorian'ny fiovam-po ho kristianina dia tena manana fo fatratra, tena mirehitra ho isika. Mazoto mamaky baiboly, mazoto mivavaka, mazoto mitory ny vaovao mahafaly, mazoto mamonjy ny fotoana rehetra eo anivon'ny fiangonana, andrindrandrindra tena hita eo amin'ny fiainany ny fahazotoana mankatoa izay tenin'Andriamanitra reny. Indrisy anefa mandeha ny fotoana, ny andro sy ny volana mivadika ho taona
indrisy tsy hitahita intsony. Ary farany aza mampalahelo tena tsy hita intsony mihitsy, na mety enoeny ihany fa lasa vahiny amin'ny fiainam-piangonana sy ny fiainam-panompoana. Zara fa mamonjy fiangonana ary tsy tazana intsony ilay firehetana tany am-pianganana. Fananinina zay ny fanontaniana. Voamarika zany amin'ny fitondram-piangonana zay mandritra ny rendresadresaka fanaovana mialohan'ny batisa ireny dia tena hita vonimbonina ilay olona vao niova fo. Ary mampana tena mihitsy aza hoe raha vao vita eo ny batisa iroso amin'ny fiainam-piangonana dia tena mazoto ampandroso sy ampiasa ny fanomezam-pahasoavana zay nomeny fanahy masina azy. Fa indrisy vao vita fotsiny ny batisa dia efa hita ao manomboka malaindaina sahady, tsy ao intsony ilay hafanana na afantarana azy tany am-boalohany. Fananinina, inona ny olana? Dia lasa ny saina hoe aiza ny tena olana mahatonga ny kristianina sasany hanao an'izany. Ahoana no ahafahana mifanampy sy mifanohana mba hahatonga ny membra rehetra eo amin'ny fiangonana ampiseho foana izay hafanana toy izay, mba tsy hiova ilay hafanana na afantarana tany am-boalohany. Mety maro ny antony mahatonga an'izay, fa ny anankiray izay mety isan'ny mahatonga an'izany fiovana izany dia ny tsy fahatakarana tsara sy ny tsy fahazoana tsara ny fampianaran'ny soratra masina ny amin'izany hoe fiainana kristianina. Inona marina izany fiainana kristianina izany? Ahoana marina izany hoe manaraka an' Jesosy izany? Manakambara betsaka momba n'izay loha hevitra izay ny soratra masina, fa indraindray tsy resahana loatra na tsy nampitaina tsara amin'ilay olona vao niova fo ireny fahamarinana ambaran'ny soratra masina ireny. Amin'ity maraina ity dia fampianarana goavana ao amin'ny testamenta vaovao, indrindra ao amin'ny filazantsara 4 sy ao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly no iarahantsika mijery. Iresaka momba ny fanarahana an' Jesosy Kristy isika. Inona marina izany manaraka an' Jesosy izany? Ahoana ny fanarahana an' Jesosy? Manasa anao ary anaraka hatramin'ny farany ity afatra ity izany, izay inona fa hanampy anao dia azonao ampitaina ihany koa amin'ny olona hafa mba hanampy azy ihany koa. Lahatsoratra fohy anankiroa no vakiantsika. Ny voalohany dia ao amin'ny Mateo 4 andiny 7 ka hatramin'ny andiny 12. Ny faharoa kosa dia ao amin'ny Luka 7 andiny 17. Ndeo vakiantsika ary izany lahatsoratra izany, Mateo 4 andiny 7 ka hatramin'ny 12. Ary no nitsangatsangana teny amoron-dranomasin'i Galilea Jesosy dia nahita olona mirahalahy. Dia Simona izay atao hoe Petera sy Andrea rahalahiny nanarato teny amin'ny ranomasina, fa mpanarato izy. Dia hoy Jesosy taminy, andeha anaraka fa ataoko mpanarato olona ianareo. Dia nandao ny arato niaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy. Ary raha mbola nandroso izy dia nahita olona mirahalahy hafa koa, dia Jakoba zanak' Zebedio sy Jaona rahalahy izay niara-mipetraka tamin'ny Zebedio rainy teo an-tsambokely ka namboatra ny aratony. Ary niantso azy mirahalahy izy, dia nandao ny sambokely sy ny rainy niaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy. Luka 7 andiny 17. Ary ko Jesosy tamin'izy rehetra, raha misy ta hanaraka, aoka izy andany tenany dia hitondra ny azo fijaliana isan'andro ka hanaraka ahy. Ny lohahevitra hobanjintsika amin'ity maraina ity dia ny hoe manaraka an' Jesosy Kristy. Fanontaniana lehibe telo no ezahantsika hovaliana ao anatin'izany lohahevitra izany. Ny fanontaniana voalohany dia izao: inona ny fototra hiaingana izany hoe manaraka an' Jesosy izany? Miainga avy aiza? Miainga avy amin'inona izany fanarahana an' Jesosy izany? Ny zavatra rehetra misy fototra hiaingana dia tsara apetraka tsara izay fototra izay. Ny fanontaniana faharoa izay hovaliantsika aorian'io fanontaniana voalohany io dia izao hoe inona no takiana amin'izay manaraka an' Jesosy Kristy? Ny fanontaniana fahatelo farany dia izao: ho vitako ve ireo zavatra takiana amiko ireo? Ary ho todiko hatramin'ny farany ve ny fanarahako an' Jesosy Kristy? Ndeha ary isotsika tsirairay ireo fanontaniana telo ireo izay ao Patsahivika ihany eny antsefatsefany eny. Ny fanontaniana voalohany dia hoe inona ny fototra hiaingana izany hoe manaraka an' Jesosy izany? Miainga avy aiza? Miainga avy amin'inona izany manaraka an' Jesosy izany? Misy fototra 4 hitantsika taratra amin'ireo lahatsoratra izay nivakiana teo ireo. Ity ny fototra voalohany: tsy ianao, tsy izaho no nifidy hanaraka an' Jesosy, fa izy no nifidy anao. Izy no nifidy ahy voalohany hanaraka azy.
tsy ianao na izaho no nifidy anaraka an Jesosy voalohany, fa izy no nifidy anao sy nifidy aho voalohany anaraka azy. Hitantsika izay eo amin'ny Matio 4 izay nivakitsika teo zao ny vaky ny teny eo. No nitsangatsangana teny amoron-dranomasy sy ny Galilia Jesosy dia nahita olona amin'ny rahalahy. Jesosy nahita. Dia rehefa nahita izy aoriana kely eo amin'ny 9:20 dia hoy Jesosy taminy, andeha anaraka ahy. Nahita dia avy eo niantso. Zay zany ny fisesen'ny fitrangan-javatra eo zany. Jesosy nahita dia niantso avy eo. Dia eo amin'ny 120 miverina ihany koa izay matoateny izay, ary raha mbola nandroso izy dia nahita olona amin'ny rahalahy. Jesosy nahita olona amin'ny rahalahy. Dia eo ambanimbany eo amin'ny tapany faharoa amin'ny 120 ary niantso azy amin'ny rahalahy izy. Jesosy nahita, Jesosy niantso. Inona ny azontsika tsoahana hatreto aloha? Jesosy Kristy no mifidy sy miantso. Zay anaraka azy, mifidy sy miantso ny mpianany. Ary eo amin'ny Jaona 5:20 dia amafisiny Jesosy io fahamarinana io. Zao no lazainy tamin'ny mpianany. Tsy anareo no nifidy fa izaho no nifidy anareo ka nanendry anao mba handeha sy hamoa. Tsy anareo no nifidy fa izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa. Inona no hitantsika ao anatin'izay? Jesosy no mifidy ary Jesosy ihany koa no nanendry ny mpianany. Mazava zany amin'ireo andininy rehetra ireo fa Jesosy no manao ny dingana voalohany. Izy no mifidy, izy no manendry. Tena fahamarinana lehibe zany. Azo lazaina hoe tsy tao anaty planindry Petera mihitsy na dia kely aza zany hoe anaraka an Jesosy zany. Satria teo am-panaratona ery zareo ny tonga ny antson Jesosy. Ary Jakoba sy Jaona voalaza ny lahatsoratra hoe teo am-panamboarana ny arato no naharay an'izany antson Jesosy zany. Azontsika tohizana ny listra. Ao amin'ny soratra masina fotsiny tsaroantsika Matio na Levi izay mpamory hetra dia teo am-pamiriketra mihitsy no naharay izany antson Jesosy Kristy zany. Amin'ity maraina ity raha efa isan'izay manara-dian'i Kristy ianao, izay miaino an'izao afatra izao dia azonao tohizana amin'ny anaranao koa zany listra zany. Tena averinao atamberinao an-tsainao ny zava-nitranga tamin'ny fotoana izay nahainoanao zany antson'i Kristy zany. Oviana ianao no nanaiky an'i Jesosy Kristy. Taiza azo antoka fa ny planina izay nibosesika tao andohanao tamin'izany fotoana zany tsy mba izany hoe anaraka an'i Jesosy zany. Mety zavatra hafa mihitsy ny tao an-tsainao sy tao am-ponao mety ny ahomby amin'ny fiainana, ny hamiratra amin'ny lafiny isan-karazany, izay tsy ratsy akory zany. Fa ny tiana tsindriana eto zany dia hoe tsy tao an-tsainao mihitsy zany anaraka an'i Jesosy Kristy zany tamin'izany fotoana zany. Fa mahagaga tompoko tao anatin'izany no tonga taminao tamin'ny fomba mahagaga zany antson'i Jesosy Kristy tompo izany. Misy rahalahy fantatro ny azy dia tany amin'ny firenena lavitra dia lavitra ny Madagasikara no nainono ny antson'ny filazantsara. Ary firenena izay tsy mivavaka hoy isika manohitra ny fivavahana kristianina, toerana tsy ahitana fiangonana kristianina firy akory akoatra ny hoe fiangonana miafina noho ny fanenjehana izay nitranga moa tamin'izany fotoana izany. Tany amin'izany firenena izany no nainono ny antson'ny filazantsara. Ary ny antony nalehany tany aza dia zavatra hafa mihitsy tsisy ifandraisany amin'ny fivavahana kristianina koa zany. Fa dia tany tompoko ny antsoin'i Jesosy Kristy azy. Tena mahagaga Andriamanitra. Izy marina tokoa ny mifidy, izy marina tokoa ny miantso, ary izy ny manao ny dingana voalohany. Ahoana ny tena endrika isehoan'ilay hoe Jesosy miantso amin'izao fotoana izao? Hoe misy feo mipitsipitsika avy eo amin'ny sofinao dia zay ve le hoe miantso? Tsy maintsy renao aloha ny afatry ny vaovao mahafaly. Misy mitory ny filazantsara aminao zany. Io zany ilay atao teolojiana hoe antso avy ety ivelany, antso ivelany. Renao zany zay antso zay. Fa mahagaga fa io vaovao mahafaly renao io indray no ampiasain'ny fanahy masina dia mahatonga anao tsy ho tafandrimandry. Ary an'ilay antsoina hoe antso manan-kery na ilay hoe antso avy ao anaty. Tena tsy voatohitra ao io antso anankiray faharoa io zany. Io no mahatonga anao hoe babon'ny Kristy ahatonga anao tena vaky barara hoe mpanota Jesosy. Very afao milanao manaiky anao ho tompon'ny fiainako manokana manomboka androany. Zay ilay antso manan-kery vokatry ny asa ny fanahy masina ao anaty rehefa nare ny fitoriana ny filazantsara ianao. Raha Jesosy no miantso sy mifidy inona ny anjaran'ny mpianatra? Inona no andraikitry ny mpianatra manoloana an'izay antso izay?
Amin'ny lahatsoratra izay nivakitsika teo dia voalaza hoe rehefa nareny antso i Petera sy Andrea dia nandao ny arato niaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy. Zay ny 220. Ery amin'ny 220 ho an'ny zanak' Zebedeo mirahalahy indray dia zao ny voasoratra hoe dia nandao ny samby kely sy ny rainy niaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy. Inona nataon'ny mpianatra rehefa narehan'ilay antsony Kristy manohina ny antso na mamaly ny antso. Io zany tena ndraikitry ny mpianatra madiodio hoe andeha Jesosy, anaika anaraka anao Inona indray ny tena mahazava-dehibe ny afantarantsika an'ity fototra voalohany ity. Ilay fototra voalohany zany apatsahiviko dia zao hoe tsy ianao no nisafidy anaraka an' Jesosy fa izy ny antso anao voalohany. Namaly ny antso fotsiny nataonao, nanohana ny antso fotsiny nataonao. Inona mahazava-dehibe afantarantsika an'izany fahamarinana izany. Ho anao izay fa manara-dia an' Jesosy tena mandrodana an'izay rehetra mety ho firehariana ao anatinao io. Satria indraindray tsy atao mieritreritra hoe rary ny ara lasa kristianina. Za tena nazoto nianatra tenin'Andriamanitra rehefa nitory tamiko le rahalahy anankiray ity dia tena nazoto Tsy tompoko, tsy niankina taminao zany raha ny tena marina. Mazava tsy ndritsika teo fa hoe Jesosy Kristy Andriamanitra no nifidy anao sy ny antso anao voalohany. Tokony teraka fanetretena ao anatinao zany ny fahafantarana an'izay fototra voalohany izay hoe za zay very lavitra an'Andriamanitra tsy nanana fikasana mihitsy iverina amin'Andriamanitra tena mba isan'izay natsony Kristy ho lasa mpanaraka azy. Sambatra ianao zay efa nanohina an'izay antso izay. Ary izay fahatsapana izay dia tokony hiteraka fisaorana fanandratana an'Andriamanitra ao anatintsika hoe misaotra Andriamanitra fa mba isan'izay nofidianao misaotra fa isan'izay natsoinao misaotra fa isan'izay notendrenao na tsy mendrika anao akory azy. Ho anao kosa izay miheno an'izao afatra izao nefa tsy mbola mahazo antoka na efa mpanara-dian'i Kristy marina ianao na tsy dia misy lesona ihany koa anao. Mety efa nambara taminao imbetsaka ny vaovao mahafaly n' Jesosy Kristy ary mety mbola misalasala foana ianao hatramin'izay eny hatramin'ny androany aza mbola ao izay fisalasalana izay. Sao mba ity maraina ity aza, sao mba ity androany ity no fotoana anohinanao sy amalianao izay antson'i Jesosy izay rehefa mazava tsara aminao ny antony anohinana an'izay antso izay. Te hanafaka anao Andriamanitra, te hanafaka anao Jesosy Kristy amin'ny toerana mahampanotanao io ary teo ampanjakanao manokana izy amin'izany. Tsy manery anao anefa izy fa miandry kosa ny valiteny avy aminao. Valiteny izay antsitrapo, valiteny ampitiavana, zany no valiteny andrasan'Andriamanitra aminao. Zay ny fototra voalohany. Ny fototra faharoa indray dia zao hoe tsy kely ity fa goavana ihany koa dia hoe tsy foto-kevitra na foto-dalana na fotom-pampianarana momba an'i Jesosy no arahinao. Tsy foto-kevitra na foto-dalana na fotom-pampianarana, tsy izany fotsiny no arahinao fa Jesosy Kristy mihitsy ilay personne, ilay tompo, izy no aranao tompoko. Mario ny tenin' Jesosy eo amin'ny 9:20 ary io Jesosy taminy andeha hanaraka. Raha ny antso any Matio koa izy ao amin'ny Luka 5:70 dia mazava hoe manara ahy Jesosy no arahana. Izy personne, izy ilay tompo, izy ilay Andriamanitra. Ary voalaza amin'ireo lahatsoratra hoe rehefa nitsangana nanaraka an' Jesosy izy io dia teny Jesosy mihitsy no narahiny. Tsy ny saina fotsiny no voakasika amin'ny fanarahana an' Jesosy. Tsara-tsaina zany le fanarahana an' Jesosy fa le pahan-kevitra ao, décision, ny sitrapo, le volonté zany, ny fihetsem-po, émotion, ny saina, ny hery, izay rehetra momba antsika, momba ny olona iray manontolo dia voakitika avokoa, voakasika avokoa amin'izany fanarahana an' Jesosy. Tsy fahalalana ara-tsaina fotsiny ny fanarahana an' Jesosy. Mety misy olona mahay tsara ny momba an' Jesosy, mahay tsara ny tantarany, mahay tsara ny ndinitra masina rehetra, kanefa indrisy tsy manaraka an' Jesosy kory. Inona koa no mazava-dehibe ahafantarantsika ity fahamarinana fototra faharoa ity? Ny fahafantaranao fa izy no arahanao, tsy olombelona na zavatra hafa. Tsy ilay olona nitory ny vaovao mahafaly aminao dia nilainao ary izy satria tsy maintsy misy mitory ny vaofaly. Tsy ny mpitandrina ny fiangonana izay misy anao na dia ilainao ary izy satria manampy anao amin'ny lafiny isan-karazany. Tsy ny mpiamiangona aminao fa Jesosy tompo no tena arahiny. Izy no niantso anao ary nanana ny antsony ianao ka manaraka azy. Indraindray rehefa misy olana eo anivon'ny fiangonana dia mazana ny fihetsika ataon'ny olona dia ny miala avy hatrany amin'ny fiangonana, mety hoe mifindra fiangonana, misy mijanona mihitsy hoe za tsy hamonjy fiangonana intsony.
fihetsika mety mahazatra tsika zany. Fa indraindray izy io zava-doza satria tsy vitany hoe miala fa tena misy fiatraikany mihitsy amin'ilay fifandraisana manokana amin'Andriamanitra. Lasa tsy mamaky baiboly intsony, lasa tsy manao méditation intsony, tsy mitoriny vaovao mahafaly intsony. Ary na le fankatoavana ny tenin'Andriamanitra aza tena lasa marisarisa. Lasa misy fiatraikany zany amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra sy amin'i Jesosy Kristy. Inona ny torohevitra? Torohevitra dia zao hoe raha mitady hitranga aminao zany fitrangan-javatra zany avereno aingana ao an-tsainao ilay fototra faharoa izay ny anarantsika teo. Hoe Jesosy no arahiko, izy ilay persona, izy ilay Andriamanitra izay tiany, izay no tena imasoko sy ataoko. Fototra fahatelo momba n'izany hoe manara-dian'i Jesosy zany. Hitantsika ihany koa eto amin'ity lahatsoratra ity, io Jesosy arahinao io ny tomponao sy manana fahefana voalohany aminao. Io Jesosy arahinao io ny tomponao sy manana ny fahefana voalohany aminao. Manaitra ny teny Jesosy Kristy eo amin'ny 7:20. Dia hoy Jesosy taminy, andeha anaraka fa ataoko mpanarato-olona ianareo. Le teny hoe mato-anteny hoe ataoko. Jesosy indray zany zao mametra, mamaritra an'izay hoe anaovany an'io olona izay antsoiny io. Raha vadika amin'ny fomba fiteny hafa, izy zany no tompo manana fahefana amin'ilay olona izay antsoiny anaraka azy. Inona ny tokony fiatraikan'izay aty amintsika? Eo amin'ny fanarahako azy, eo amin'ny fitrangan-javatra eo amin'ny fiainako, eo amin'ny fanapahan-kevitra rehetra raisiko, dia tokony ametraka fanontaniana foana hoe inona Jesosy no tianao ataoko? Ianao ny tompoko zao, ianao no manana ny fahefana faratampony eo amin'ny fiainako, inona no tianao ataoko? Mety mpianatra ianao, mety mpiasa, manahoana ny ampiaranao an'izay amin'ny sehatry ny fianaranao sy ny sehatry ny asanao? Inona Jesosy no tianao ataoko? Na eo amin'ny fihetsepontsika, olona manana fihetsepo isika. Ho an'izay miaina ao anatin'ny fanambadiana sy ao anatin'ny tokantrano, tokony hita taratra koa izay mahatompo an'i Jesosy Kristy izay, amin'ny fifandraisan'ny mpivady, amin'ny sehatra isan-karazany, fifandraisan'ny mpianaka na ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Tokony isy eo izay mahatompo an'i Jesosy izay. Na eo amin'ny fiariana koa ary, eo amin'ny business zany izay mety ataontsika, mety mivarotra isika na misy zavatra isan-karazany ataontsika. Tokony hita taratra any koa izay mahatompo sy mahampanapaka voalohany an'i Jesosy Kristy amin'ny fanapahan-kevitra rehetra raisitsika sy ny fomba fanatanterantsika an'ireny lafin-javatra isan-karazany amin'ny fiainantsika ireny. Ny fototra fahaefatra farany ato amin'ity tapany voalohany ity dia zao hoe Jesosy Kristy ilay arahinao no sarobidy indrindra eo amin'ny fiainanao. Sarobidy indrindra eo amin'ny fiainanao. Manaitra ny fihetsika nataon'i Petera sy Andrea eo amin'ny 20 hoe nandao ny arato ny araka tamin'izay ka nanaraka azy. Inona ilay hoe arato eto? Dia ilay asa fanaratoana zany, araka ny voalaza eo amin'ny 9:20 hoe mpanarato izy ireo, efa io ny fiainany hatramin'ny fahazazany, hatramin'izy zatovo angamba, hatramin'ny fahatandroany, dia efa io ny fiainany. Fa dia mahagaga tompoko nafoiny zany, araka ny voalaza eo amin'ny 20. Tena nafoiny zany. Manaitra ihany koa ny fihetsika Jakoba sy Jaona eo amin'ny 2:20 hoe nandao ny sambo kely. Io zany efa teo ny fiainany sy ny mahazatra azy le hatramin'izay, ary efa mpanarato izy ireo dia nandao an'izany izy. Ary mbola ampiny koa hoe nandao ny rainy, olona tena tiany, olona tena maminy, olona tena akaiky anazy. Nafoiny ihany koa zany nanarahana an' Jesosy, satria sarobidy loatra Jesosy, sarobidy indrindra zany hoe manara-dia an' Jesosy Kristy zany. Na izany aza mila mitandrina ihany tsika, tsy handray arabaky teny fotsiny izay voasoratra eto hoe rehefa naraka an' Jesosy zany dia mila ialana ny asa inona ny asanao teo aloha, mila ialana ny fianakaviana, dia lasa tsy dia miresaka loatra, tsy mifampikasokasoka amin'ny fianakaviana intsony. Indraindray mety izay no hevitra voaray antsika, tsy izay tompo, fa ilay hevitra ao ambadika ireo fihetsiky ny mpianatra ireo zany no tena tokony ho takarina. Inona izay le hevitra ao ambadika izay? Dia zao hoe le fifaninana manokana amin'i Jesosy zany dia manafoana sy manamaivan-danja kokoa ny zavatra hafa rehetra. Tahaka ny hoe mahita zavatra mamiratra be ianao dia lasa vasoka kokoa avokoa ny zavatra hafa rehetra, miohatra amin'io zavatra mamiratra be io. Koa satria Jesosy no harena sarobidy indrindra, dia tsisy azo oharina aminy eo amin'ny fiainany mino, na olona iza na olona iza, na zavatra inona na zavatra inona. Resahatra amin'izany fahamarinana izany ve ianao androany? Hoe io Jesosy arahinao ny tena sarobidy indrindra, ary nahita ianao nahita azy io, tena zava-dehibe loatra
zany hoe manara-dia an' Jesosy Kristy ilay sarobidy indrindra zany. Tsy misy azo oharina aminy na zavatra inona na zavatra inona na olon'iza na olon'iza. Hita taratra eo amin'ny fiainanao ve zany? Fiainanao izay milaza fa efa manara-dia an' Jesosy. Hoe raha misy zavatra antonantsika izay rehetra momba antsika, ny herintsika, ny fotoanantsika, ny fahaizantsika, ny volantsika, dia io Jesosy io. Satria izy no efa sarobidy indrindra izao. Ireo ilay fototra anankiefatra izay tsy mety raha ndingantsika fotsiny izy ireo izay hiaingany zany hoe fanarahan-dia an' Jesosy Kristy zany. Koa satria efa tafapetraka tsara ny fototra dia ndeha arirosoantsika ny fanontaniana faharoa hoe inona no takian' Jesosy amin'ireo izay manaraka azy. Inona no takian' Jesosy amin'ireo izay manaraka azy? Araky ny Lioka 7:7 izay nivakitsika faharoa teo dia izao no voasoratra ao hoe rio Jesosy tamin'izy rehetra raha misy tanaraka aoka izy andany tenany dia hitondra ny azy fijaliana isan'andro ka hanaraka ahy. Misy dingana telo, zavatra telo takiana. Voalohany mandany tena. Faharoa milanja ny azy fijaliana isan'andro. Dia ny fahatelo moa izay vokatr'ireo anankiroa voalohan'ireo ihany dia ny hoe manaraka an' Jesosy zany. Dia hidirantsika tsirairay ireo teboka anankitelo ireo. Lay voalohany hoe mandany tena, inona ny dikan'izany mandany tena izany? Resaka fandavana zany ny resaka eto, na hoe fanaovana tsia zany hoe mandà. Mila manao tsia ianao amin'ny tenanao. Le tiana tenena amin'le tenanao eto zany dia lay nofinao, lay nofo izay manohitra ny fanahy raha ny filazan'ny bokin'ny Galatiana, lay sitraponao, lay filanao, lay hoe izaho ao anatinao izay atao hoe tsy mahalala afa-tsy ny tenany, tsy mahalala afa-tsy ny sitrapony. Io zany mila toerinao, anaovanao tsia, lavinao, toerinao. Etsakilany kosa mifanindran-dalana amin'izay mila manao eny kosa ianao ny amin'ny Kristy sy ny fahefany zany Kristy zany, ny amin'Andriamanitra sy ny fahefany eo amin'ny fiainanao. Ireo zany tena safidy isan'andro eo amin'ny fiainan'ny kristianina hoe anao tsia za amin'ny nofoko sy ny filako sy ny sitrapoko manokana izay manohitra ny sitrapon'Andriamanitra. Anao eny kosa ny amin'ny Kristy sy ny fahefany zany. Isan'andro dia zany ny fampiasana na karazana eksersisy ataon'ny mino izay manara-dia an' Jesosy Kristy. Ary izy io tsy amin'ny zavatra goavana ihany fa na amin'ny zavatra farany izay madinika aza dia tokony hita taratra izay fanaovana tsia amin'ny mahaitsikatsika izay, amin'ny nofontsika izay sy ny fanaovana eny amin'ny fahefan'ny Kristy izay zany. Izay zany le hoe mandany tena alohany dia hidirantsika indray le hoe mitondra ny azy fijaliana isan'andro. Inona zany mitondra ny azy fijaliana? Mario tsara le hoe mitondra ny azy fijaliana eto tsy hoe mitondra ny azy fijalian' Jesosy fa ny azy fijaliany. Izaho zany mitondra ny azy fijaliako, ianao mitondra ny azy fijalianao raha toa ka efa manara-dia an' Jesosy ianao. Mila takatra ny zavatra tena nitranga tamin'izany fotoana izany. Ny fanombona amin'ny azy fijaliana zany dia fomba nampiasain'ny Romanina ho famonoana ireo izay voaheloka. Ary ny toerana natanterahana ny fanombona amin'ny azy fijaliana io dia mazana eny ivelan'ny tanàna. Tahaka ny tao Jerosalema, eny amin'ny toerana antsoina hoe Karandoa na Golgota na Kalvari, eo ny fanombona amin'ny azy fijaliana. Aorian'ny fanamelohana eo amin'ny fitsarana dia ilay voaheloka ihany no milanja n'ilay tsatokazo na ilay poto zany izay anombona azy, izy tenany ihany milanja an'izany, miala eo amin'ny toerana nitsarana azy makany amin'ny toerana anombonana azy. Ary mialoha lalana azy dia misy olona izay mitondra amina karazana takelaka dia misoratra eo amin'ny takelaka io ny antony fanamelohana hoe nangalatra ity olona ity, namono olona ity sy ny sisa, zany hoe hita ny besimaro, hita poko, hita pirenena, hita ny fokon'olona rehetra eo zany. Ny olona mitondra ny azy fijaliana zany dia olona atao hoe akoraina, esoina, alain'ny olona baraka satria tsy afaka miafina na misitrisitrika fa hita ny be sy ny maro. Inona ary zany le hoe fitondrana ny azy fijaliana na hoe mitondra ny azy fijaliana? Tsoahantsika avy amin'ny alalan'izay hevitra zay zany. Ny fitondrana ny azy fijaliana zany eo amin'ny fiainan'ny kristiana izay manara-dia an'i Kristy dia maneho ny fiatrehana n'ilay faniliana, ilay fanesoana, ilay fanarabiana, eny fanenjehana mihitsy aza vokatry ny fanarahana an' Jesosy Kristy. Mila atrehanao zany zay. Faniliana, fanesoana, fanarabiana, fanenjehana vokatry ny fanarahana an' Jesosy Kristy. Dia izy io mety miseho amin'ny endrika faran'izay tsotra. Zay faniliana zay mety esoesy teny fanarabiana any ampianarana, any ampiasana sy ny sisa. Mety miseho amin'ny endrika mafimafy kokoa. Misy raha fantatro izay narian'ny fianakaviany mihitsy rehefa lasa kristianina. Fa indraindray izy io mety miseho amin'ny endrika feno herisetra mihitsy aza, ary mety afara amin'ny famonoana sy ny fandatsahan-draha mihitsy. Mety efa rentsika angamba ny tantaran'ilay hira malaza hoe nanapa-kevitra aho fanaraka an' Jesosy.
zay voadika amin'ny firenena maro samihafa moa zay irzay ofitianiko fohy de fohy io tantara io hoe tamin'ny taona 1790 dia nisy misionera avy any pays de Galles zay resy lahatra itory filazantsara amin'ny foko anankiray any avaratra atsinana ny Inde any any amin'ny faritra tsoina hoe Assam zany. De tsy tonga tsany akory io misionera io de efa nisy nampitahotra hoe miverena fa maherisetra be reo foko andehananao reo fa resy lahatra foana izy zany nambarany vaovao mahafaly. Rehefa nitory kosa izy de nisy fianakaviana kely anankiray zay mananjanaka roalahy resy lahatra zany hoe olona mpivady miaraka amin'ny zanany roalahy zany. Rehefa resy lahatra ny anaiky an Jesosy anaraka an Kristy reo fianakaviana reo de tezitra mafy tamin'ilay ray mpianakaviana ilay lehibe ny foko de nandrao anazy hoe ajanony zany fanarahanao an Jesosy zany raha tsy zany de hovonoko reo zanaka roalahy reo. Ka na tiany ary reo zanandreo de hoy izy hoe efa nanapa-kevitra anaradi an Jesosy tsy verin-dalana de novonoina reo zanany roalahy reo. Fa mbola nanohy ihany ilay lehibe ny foko hoe ajanony ny fanarahanao an Jesosy fa raha tsy zany de mbola vonoy kokoa ny vadinao. De amalina ray mpianakaviana hoe na de za rery aza ny manaraka an Kristy de tsy verin-dalana. De tena novonoiny koa ilay reny mpianakaviana. De mbola niteny ihany ilay lehibe n'ilay foko hoe raha ohatra ianao mbola janona mitohy manaraka an'io Jesosy io de enao mihitsy novonoiko. Fa ilay ray mpianakaviana niteny hoe eo alohako ny azo fijaliana ao aoriako izao tontolo izao tsy verin-dalana. De novonoina ilay ray mpianakaviana. Zay le hoe miatratra amin'ny aina mihitsy izy io nandray. Fa ny mahafinaritra moa amin'ilay tantara io zany tsy tohizako tsony moa de hoe niainga avy tamin'izay tantara zay zany ilay tonkira de lasa tonga saina ilay lehibe n'ilay foko hoe inona loatra zao Jesosy arahan'ity rangaty izao to de nafoiny hatramin'izay rehetra nananany de lasa niteraka fiovoam-po indray zany tsy tohizatsika tsony moa zany toy an'izay tantara zay. Fa ny sitrapon'Andriamanitra zany ho an'ireo zay manaraka azy de hoe mahatoky hatramin'ny fahafatesana. Zay ny Apokalipsy 2:10 tenin Jesosy Kristy tamin'ny fiangonana atao Smirna hoe aoka ao mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao fa zay ny takin Jesosy Kristy zany. De mila mivonona zany tsika hoe na kely na lehibe na maivamaivana kokoa na lehibebe kokoa zay vokatry ny fanoherana sy fanoliana ataony manodidina zay vokatry ny fanarahantsika an Kristy mila mivonona am'zany tsika tompoko fa zay ny takin Kristy zany. Ny zavatra takina fahatelo zay vokatr'ireo roa voalohan'ireo ihany moa de hoe le tena manaraka an Jesosy mihitsy. Lay matoa-teny hoe manaraka eto de mampiseho zavatra mitohy tsy resaka hoe manomboka zany de mijanona na hoe manomboka amin'ny tsy tapitapy hoe mandeha kely de mijanona mandeha kely de mijanona. Zavatra tena hoe mitohy tena hoe isan'andro tena fiainana zany hoe manaradi an Jesosy zany. So rehefa milamindamina ny fiainana de manaraka de rehefa mikorotana de ajanona indray le fanarana an Jesosy tsy tompoko fa tena fiainana isan'andro zany. Amarantsika zao afatra zao de le fanontaniana fahatelo farany hoe ho vitako ve re zavatra takina amiko io. Zany mandany tena zany manjany azo fijaliana tsy mora ane zany tompoko ho vita ve zany ohatra ny hoenjana izy ity inona ny antoka fa ho vitako reo zavatra ho tongako hatramin'ny farany ve le fanarahana an Jesosy. Tena marina fa tsy mora tokoa reo zavatra takina amin'ny mpanara-teny Kristy reo. Raha za rery fotsiny raha ianao rery fotsiny no aezaka anao an'ireo zavatra hoe tsy ho vitanao reo azo antoka 100% fa tsy ho vitanao zany. Sofa Andriamanitra telo zay ray no miaraka amiko. Zay zany tena teny fampanantenana lehibe ho atsika. Andriamanitra telo zay ray mihitsy miaraka amiko afaka manatanteraka an'ireo zavatra takina amiko reo. Aza matahotra vitako io vitanao io miaraka amin'Andriamanitra. Andriamanitra ray inona ny ataony araka ny Tesaloniana 5 Tesaloniana 1:5-7:20 ary Andriamanitra ny fiadanana ane ahamasina anareo samy io tanteraka ka ao karovana avokoa ny fanahynareo ny ainareo ny tenanareo ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Mahatoky izay miantso anareo sady ihany no anefa izany. Mahafinaritra zany teny zany mampahery toko hoe aza matahotra Andriamanitra mahatoky io Andriamanitra ny antso anao io tsy miova izy no manamasina ny mino izy no miaro asa. Zay ny ataon'Andriamanitra ray. Inona ny ataon'i Jesosy Kristy lay Andriamanitra zanaka enoy ny tenin'i Jesosy ao amin'ny Jaona 10:17-20. Ny ondriko mihaino ny feoko ary zaho malala azy ary izy manaraka ary izaho manome azy fiainana mandrakizay ka tsy ho very izy mandrakizay ary tsisy hanrombaka azy amin'ny tanako. Tena goavana zany fanambarany Jesosy zany. Aza matahotra fa miaro ny ondriny zany Jesosy zany, miaro ny ondriny izay manaraka azy izy ary tsisy harombaka an'izany ondry zany eo am-pialantanan'io Jesosy Kristy io. Inona ny ataon'ny fanahy masina lay Andriamanitra fanahy? Mitoetra ao amintsika izy mampianatra antsika ny zavatra rehetra, mampatsiaro antsika ny zavatra rehetra.
Zao na toko 512 zao ny tenin' Jesosy ny amin'ny fanahy masina hoe fampananatra dia ny fanahy masina izay raha ny ray amin'ny anarako izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Eto am-pamaranana ary inona ny afatra? Aza matahotra, vitanao io, vitantsika io. Zany fanarahan-dia an' Jesosy Kristy izany tsy mora io. Raha noho ny heriko sy noho ny herinao tsy ho vitantsika io, fa sofa eo Andriamanitra telo izay iray izay tena miaraka amintsika ary noho ny asan'Andriamanitra mahagaga sy noho ny famindram-pony tompoko rehefa manainga ny dianao manomboka tsy mijanona io fa tonga hatrany amin'ny farany izany. Izay ny mahafinaritra amin'ity miaraka amin'i Jesosy ity izay asa mahagaga efa natombony tao aminao tsy amelany fa tsy maintsy tonga ny hatramin'ny farany izany. Dia mirary soanao ary amin'izany fanarahan-dia an' Jesosy izany aza matahotra miaraka aminao Andriamanitra tsy maintsy tonga hatramin'ny farany io noho ny famindram-pon'Andriamanitra sy noho ny fiarahany isan'andro isan'andro aminao. Amen. Sorantsika tokoa Andriamanitra amin'izany fahasoavana lehibe mimeny antsika izany, azahoantsika mandeha amin'ny lalany sy miaraka aminy. Andriamanitra rainay ianao tokoa ny soranay raha afaka manaradia an'i Jesosy Kristy zanakao zahay. Petraka aminao tokoa izany mba ny fanahinao masina no hiasa aminay mba hiazonanay hatrany tokoa, azahoanay mahatanteraka an'izany ary mba ho fanomezana voninahitra anao rery ihany izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no hitondrana izy amin'ny vavaka izany. Amen. Mielony tsodrano ary dia ho ataontsika ny hira hoe tiako ny miaraka aminao Jesosy, hira ao amin'ny FBBM fa 3:570. Family,
raisy fary mitsodrano avy amin'ny tenin'Andriamanitra ary Andriamanitra mifahasoavana rehetra izay efa niantso anareo any amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'ny Kristy rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo dia izy no hatateraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo ho azy any fanjakana mandrakizay amen. Zanuahamarina vaovao mahafaly Fanompoam-pivavahana niaranao tamin'ny fiangonana batista biblika eto Madagasikara. Serasera vaovao mahafaly 034 47 887 11